efa nisy fifandeferana be nataon'ny commune nataon'ny fanjakana ka ohatra hoe atina reo miainy azy dia mampianaro zahay fa raha ohatra sanatry ho sanatry avo dia tsy maintsy mandraindraikitra ny fanjakana hitady vaolana ao anatin'izay fakosa raha toizanareo zany fetaka zao dia atao aram-pianarana izy fa raha sanatry ny vava misy fitantanana dia tsy maintsy mandraindraikitra ny fanjakana dia tsy maintsy miaro ny vokasa financière tsy maintsy mitady solution izy ka mino fa misy fantatra amin'ny mpianareo fa dia mahazava daholo ny fikasantsika fana dia maiso ny volanana dia ataontsika hiaraka ifanampy hiaraka ifametaka anasomy vola solatao efa revy tanàna Antananarivo hatramina ndraisaka ty fitanàna ity mbola tsy namorona sazy isazy miantra amin'izao fotoan'izao efa voavoatety eo anivon'ny commune teo anivon'ny conseiller municipal teo aloha ary ny tenako sy ny ampiara-miasanako mbola tsy namorona sazy mbola fetondray mbola tsy namorona sazy hafa mihitsy na ray azy sy sazy misy teo ihany no izana no ampiaran'ireo police municipale eto amin'ny fiadidiana tanàna Antananarivo aza mieritreritrareo satria misy teny mandeha hoe toko PDS dia mila vola be tsy ataoko tsitsika ho tia poste akory aho zay vola alohanareo amin'izany sazy zany raha misy zany fa tsy zako mihitsy koa ny teny polisy hoe andanonareo ry olona ritsy metimety amiko andana sazio mevary tena tasy enjana andrindro menareo tsy manao tsy mamebaiko polisy municipal ampiatra lalàna satria fantatry zareo miasany amin'ny fampiarana ny lalàna dia zay no ezahintsika ifampiasana eto androany raha eto anivo commune urbaine Antananarivo tsy manana eritreritra mihitsy hanao an'zare na eritreritrareo re mahavosatroka hanao an'zare tsy maintsy faizitsika reto mpitaditra reto tsy misy eritreritra an'zany ary raha misy tena miteny anareo zany aza misarasara mitoroka aty satria tsy mety zany ny sazy e tsy natao hitadiavam-bola ny sazy ny antony sy ny sazy dia iverenantsika amin'ny fanajana ny lalàna raha ohatra ny eno fanajana ny lalàna io respektetsika tsy misy tsy mipetraka akory zany samy tsy hitako hoe atao inakory le sazy rehefa samy manajany lalàna itsika ary ny raza manokana sy ny mpiara-miasa eo ambany fiadidiako dia miteny foana tsy ny sazy zavabe fa ny fampianarany amin'ny olona iverina amin'ny fanajana lalàna zay ny tena zavatra bebe indrindra kaza meriteny fanao an-tsainareo mihitsy zany hoe tena anafainay ny antony fisiny mavisatroka zany tsisy an'izany ary raha ohatra ka misy ia mety any ambadika any mety misy tokotra ny manao apluie ny mavisatroka aza misarasama reo mitoroka an'izany ary za manokana tsy andefitra mihitsy amin'ny zavatra ohatr'izany
Ny fiadiana tanàn'Antananarivo dia mba isilolay hoe fanarahan-dalàna sy fanajana an'ireo lalàna misy mba hampilama ty tanàna iraisantsika ity, zay ny tena matematisana eto. Fa raha ny zavatra izay tsy manana eritreritra akory zay amin'izay filaminana izay ihany no tena tarigetra lay. Mazava moa zany le fibakinareo teo ary efa namarina izay koa ny PDS ndraikitra niany angafety zara fety-pirenena tsika zao ary andray filoham-pirenena avy any ivelany tsy sary misy zavatra ohatr'izao tokony aserantsika amin'izany fety-pirenena izany. Ianareo koa efa manaiky fa misy tsy fanarahan-dalàna nataonareo. Io zany maha-ministre ny transport anahy efa anentanana foana ny amin'ny tokony hanajana anjaina resaka lalàna izay mba tsy hahatonga ny leto polisy na nasionaly na mahafisaky tanasazy anareo. Mino aho fa ireo polisy miopefy andraisany atao amin'ny commune fipetry izy ireny. Rehefa misy zavatra ohatrany koa ny fomba fanao dia manao fitorohana ianareo hoe iza le tena mpanao inona amin'ireo izay, satria le misy ny tena manao ny asany, misy koa le tena mitady vola fotsiny no ataony. Dia io isika no fanampy amin'izay hoe iza no manao inona. Vaoka kosa le tena manao ny asany tsy ho afangaronareo anaty safi be mantsina fotsiny. Efa mazava ny zavatra nytenenin'ny komisera tatsy momba ny lalàna mametraka ny polisy munisipaly. Mazava ny tenenin'ny PDS fa ny lalàna no tsika. Ny zavatra manjoanareo zany dia le hoe le olona tena hoe misy an'le manao asa lava, misy ny tena zay hoe misy manao asa lava, anjaranareo no mitomboka an'ireny fa zany fa raha ohatra ka hoe isofera maromaro mandeha ny fitorohana ohatry tsy haiko hoe mandeha sa tsy mandeha ny caméra de surveillance atsika ireny, fa afaka anaovana fanadiadiana aty amin'ny PDS reo aty amin'ny commune zany ohatr'izay. Mila mahasatsika mitoroka an'izay zavatra izay. Fa ny anahy angatahako zany anatin'ny risky hoe rehefa zay moa zany ny zavatra eritreretinay le miodina an-dalana le tompoko mba mijaly koa le vahoaka izay tena mila an'ilay taxi be, kanefa nareo dia lasa manao zay saim-patanareo amin'ilay fiodinana an-dalana amina heure de pointe tsy tonga any amin'ny farany mba menimena reo le vahoaka tena mampiasa ny maromaro anisy reo. Misy matozany malay fanapahan-kevitra manasazy ny mpitondra dia satria tsinjo an'ireo vahoaka maro misy ireo koa izy. Misy ny cahier de charge dia tokony hoarahana ao anatin'ny fitaterana dia mila ajaina izay. Ianareo araky ny antenena teo tsy misy ny tapenam-bava somary masabaikatra kely fotsiny fa maninona no misafidianareo amin'ity herinandro karazaitsika ny fetim-pirenena ity ilay fitokonana izay atao lasa manakorotana n'ilay fiarahamoninatsika zany le izy. Ny anahy zany ny maministra tokony andraikitra dia hoe tsara araky le tenena teo fa mifampiresana tsika zao. Fa kosany maheno ihany koa zahay fa misy mpitatitra te hiasa ihany izy, fa misy amin'ireo olona nareo reo tonga dia mibana hoe tsy misy mahazo miasa, misy mitoraka an'ireny te hiasa reny. Azadino anefa efa fandikana lalàna efa goavana be zany hoe mitoraka ny manimba fananan'olona zany.
fa iveriko hoe anjaranareo mandrisy lahatra ny namanareo rehefa misy ny fitakiana atao ampilaminana atao amparajana zay ngamba tokony mba horaisitsika zay fa tsy hoe ny zoan'ny olona ny fahalalan'ny olona mihitsy mitapahanareo rehefa ohatra ka hoe misy olona te andeha dia mitrereta hoe misy olona avy any alavitra vany raisiko ohatra hoe avy any Ambatora vavy na Imerintsiatosika andeha hiakatra ty izy 30 kilometatra na ny avy any Ivato 30 kilometatra hiakatra ty misy olona vonona hitafitra an'ireo nefa ny namanareo tonga dia manakana an'izay ary manao menace an'ilay olona vonona hitafitra zany raha izay le fitakiantsika dia tsy mety izy amin'izay fotoan'izay za zany dia hitady re satria syndikalista mahafantatra tsara hoe zao ny azo tao zao tsy azo tao zoanareo mihitsy mitafy raha misy maharary fa zay le araka le tenena teo hoe mila tao ampanajana mila koa manaja ny zon'ny hafa zay zany le izy a tsara mba eritreretinareo tsara ihany le izy za zany araka tenena teo hoe mikapoko ny fankalazana ny fetim-pirenentsika zao iveriko fa tsy anatina fanajantsika an'izay hoe fetim-pireneny zay mendrika mba homena ny servisary zany zay koa mifoboaka tsika afaka mifampiresaka foana ny afahana mandamina indrindra tady vahaolana amin'izay fitarainanareo zay fa ny angatahana aminareo kosa aleo ny olona zay te hiasa koa velao hiasa araka le tenen'ny préfet teo tsy adary zay reto a minisitra ananky 5 sa enina tsika reto iny ministre 5 zay a ny ampitokona andraikitra mpanjakana misy DG anankiroa chef de région préfet miaraka amin'ny PDS sy ny ekipa miretraretra tena hoe miaino anareo raha ny zavatra migatahanareo manko dia hoe ny commune no iantefany ilay fangatahanareo zay le izy fa rehefa naemana le zavatra mitranga izahay dia azakazaka taty hoe alao ifampiresahana zareo anatin'ny inono maharary azy satria sika fanjakana miaina dia fanjakana tady vahaolana ary anatin'ny tsisy nampitahotra anareo mihitsy ngamba nytety zao io fa ny zavatra tenenina fotsiny dia hoe kajelefo kosa aloha le vahoaka zay tena mampiasa an'ilay service public aza ampizaliana izy ireo misy fimelomelonana be dehibe ny resaka taxi be foa isan'andro fantatrareo tsara ngamb'izany dia aza ampizaliana reo ne mbola maro anisanareo tsy hoe manao tsinotsininan'le fitakianareo fa raha hitako koa reo higrevy koa reo dina ny mba ho ataonareo reo nefa mamelona anareo zay zany dia ao anatin'ny fanajana lalàna tanteraka reo no mitako hoe masazio reo fa tena manao tsinitsinina ny vahoaka le mampiasa an'le mandovola sy ny mandovo presiny sisa dia raha anao an'izay ary aninjana an'izay ny mpitondra fanjakana dia lasa tonga amin'izao zavatra atao zao za zany miantso anareo hoe jereo aloha hoe janony aloha le hetsika alao aloha ifampitidihana efa manomboka mandray ny eto anivon'ny commune mbola hiteny eo re namako fanenazany dia zay hoe lavaiany fetim-pirenentsika zao izy vahiny avy any ivelany dia mba alao tsara ny malagasy dia mahay mandray vahiny tsy sara otrso kosa aloha dia tokony atorontsika ary ny tena olana dia zao ianareo le no mandika lalàna indray no vo mahay manao zavatra tsy mendrika zay le olana anatin'le izy fitakiana araka tenena teo afaka enona foa fa nareo tena efa miengy teo hoe misy olombelo zay mety hosolavaka mety mandika lalàna dia amin'le lavaian'le fety nationale mihitsy nareo manao zavatra mbola am'izay koa manakana andreo namanareo te hiasa za zany miteniteny fotsiny hoe avelao le zay mbola te hiasa no mba hiasa afaka mifampiresaka ihany sika ty anatin'ny aty amin'ny commune zany misy seratra mety afahana miresaka raha mifahalalako azy efa nampiantso ny
filohana coopérative ny teto amin'ny commune tao Sabotsy mbola nisy koa ny fifampiresahana omaly azadino angefa mandoforera rehefa tena tsy vitanareo dia tompona tômôbilina mangany efa manina tompona tômôbilina mangana satria izay misy ataladalana kely izay nataony chauffeur na ny chauffeur fantatra izany za mpandeha bus fantako koa zany tsy atoro amin'izany tsy hoe ministre akory dia tsy mahafantatra amin'ny réalité sur le terrain fa misy fotoana ary mba mandeha bus tsy efa niny ihany na dia ministre zao ary fa tsy miaraka amin'ny garde d'accord fotsiny dia tsisy mahafantatra dia izay zavatra izay zany tiako tenena mba hiakafiananareo mba resao ianananareo alaotsika ilama avelao zay miasa nareo raha ohatra ka mbola tsy te hiasa dia afaka mifampiresaka ty any fa ny miasa kosa velao hiasa fa manjary tsy mety le izy vahaolana ny tediavina dia ny tady vahaolana zany tsy voatery anakorotana ny tanàna ray manontolo zay ngamba ny anao